Hitantsika ny fandraisana anjara ao anatin'ity salon international du tourisme natao teto ity fa dia tena hoe nafonja satria dia nandray anjara teto avokoa zany ireo hoe Île Vanie ao anatin'izay ny Maurice, Seychelles sy ny Madagascar mazava ho azy ny La Réunion zany ndika fa manana tombony betsaka Madagascar araka ny lazaina zareo to moa dia hoe manana sehatra anankiray afahana mampandroso ny firenena mihitsy ny sehatra fizahatany za dia resy lahatra manokana fa io sehatra anankiray io afaka manana ny anjara toerany goavana ny firenena malagasy ao anatin'izay hoe fizahatany zay ka za dia mino ary miarahaba mikarakara rehetrarehetra na vitan'izao hetsika lehibe zao satria efa ela ny ritsika hoe tokony mba hanao salon international tsika eto azy dingana voalohany zay ny dingana faharoa dia ny fampirisiana indray zany hoe ny ireo ampandraraha ampiasa ny volana aty Madagasikara fa ampiny ny fanjakana amin'ny fanamborana amin'ny fahazahonan'ny tany na ny réserve foncière touristique io zany dia mazava ho azy koa fa tokony hisy ihany koa ny mesure d'accompagnement zany hoe ny détaxation hoe tsisy hetra aloha amin'ny fitaovana rehetrarehetra anamboarana sy anorenana zany hôtely vaovao aty Madagasikara zany misy toerana maromaro eo any amin'ny hatrany avaratra ka hatrany atsimo hatrany atsinanana ka hatrany andrefana manana kilometatra maromaro mihitsy tsika amina faritra dranomasina na ny plage ka za mino fa tokony androso Madagasikara amin'ity sehatry ny fizahatany ity. Ny fahitako anazy ny fikatsahana ny ametrahana Madagasikara tsara fototra tsy verimberenan'ny olana dia zava-dehibe ka zay manana eritreritra sy hevitra ny amahan'izay olan'izay amin'ny fomba milamina dia arabaina avokoa fa ny fanakorontanana kosa dia tsy ilaina intsony efa vizana sy leo amin'ny fanakorontanana ary ny fitiavan-tanindrazana ankehitriny dia hoe ahoana ny isin'ny filaminana sy fitoniana maharitra eto amin'ny firenena fa tsy hoe andaotsika anankirotana foana anankirotana ny fiainan'olona zareo zao ny salon ato mandeha tsara ny salon international ny tourisme ny film koa mbola andeha hitsidika ihany koa hijery ny fandehan'ny zavatra any fa zay ny teneniko hoe ny fandraisana fanapa-kevitra mba hisin'ny stabilité maharitra na ny fitoniana maharitra ahafana mampandroso ny firenena zay zao ny zava-dehibe amin'izao tsika miteny zao ka za mino fa efa mizotra araka ny tokony ho izy ny CENI moa ny tompony andraikitra amin'ny famoahana ny datim-pifidianana miaraka amin'ny Nations Unies efa niteny izy hoe atomboka zao zany ny fanaovana ny lisam-pifidianana ary afaka manao fifidianantsika manomboka amin'ny faha 11 ny volana novambra efa zava-dehibe zany satria efa mizotra araka ny tokony ho izy ny firosoana makany amin'izay fifidianan'izay. Mbola tsy nahazo ny akon'izay moa fa hodiniantsika hoe hatraiza rinona le fionana fa tsy misy mihitsy ny maharatsy amin'ny fifampiresahana raha ohatra ka hitondra zavatsoa sy filaminana ho an'ny firenena. Ny andrasana voalohany indrindra dia hoe mba hisy ny lever ny sanction zay tsy dia tena ilaina loatra zay ny zavatra voalohany. Ny zavatra faharoa dia ny fandraisana fanapa-kevitra amin'ny ahafahana mamarana ny tetezamita amin'ny fomba rehetra izay amoahana zareo azy.